Psaume 130. Je t'ai invoqué des lieux profonds, ô Éternel. Seigneur, écoute ma voix, que tes oreilles soient attentives à la voix de mes supplications. Ô Jah, si tu prends garde aux iniquités, Seigneur, qui subsistera? Mais il y a un pardon auprès de toi, afin que tu sois craint. J'ai attendu l'Éternel, mon âme l'a attendu, et j'ai eu mon attente en sa parole. Mon âme attend le Seigneur, plus que les sentinelles n'attendent le matin, que les sentinelles n'attendent le matin. Israël, attends-toi à l'Éternel, car auprès de l'Éternel est la bonté, et il y a rédemption en abondance auprès de lui. Et il lui rachètera Israël de toutes ses iniquités. Amen. Kanondrika ny lohantsika hivavaka isika. Ry Jehova tompon'ny lanitra sy ny tany, Andriamanitra nahary izao rehetra izao. Idera sy ny voninahitra dia atolotray ho anao rery ihany, ilay masina mandrakizay. Reto izahay zanakao, tonga mifanotrona, mifankahery ary ihany koa manolotra ny fisaorana anao.
satria noho ianao no mbola mahatoy izao anay. Ka raha manokana ity fotoana ity izay mba hifampaherezanay Jehovah. Aoka ianao ne mba aniraka ilay fanahinao masina mpampionina, mpampahery ary mpampitraka ho an'ny isam-batan'olona indrindra ny fianakaviana tsirairay avy. Jehovah, mba hatreo zao fotoana izao, fa ny voninahitra rehetra dia ho anao ilay Andriamanitra irery ihany. Ny anaran'ilay Jesosy zanakao, misaotra indrindra. Amen. Raka hipetraka isika tompoko. Ry ray aman-dreny ajaina isany, ry ralahy sy anabavy, ry fianakaviana malala, ry zanaka rehetra, mitondra ny fiarabahana ho antsika tsirairay avy ny tenako, misy olo-tenanay dimy ralahy ety anoloana. Raha tonga eto amin'izao fotoana izao mba hifanotrona, hifankahery ary ihany koa aneo ny fifankatiavana sy ny firailahiana. Ka dia misaotra antsika rehetra fa tsy nalavitany ianareo, fa dia tonga maneho tokoa ny firailahiana sy ny fifankatiavantsika. Andriamanitra ny fiadanana ane samy androtsaka ilay fitahiny izay ampy mizara sy manana ambiampy ho an'ny tsirairay avy. Ka dia ho azy irery ihany ny voninahitra ary harotsany amintsika tsy manam-pahatam-perana ny fitahiny sy ny fiarovany. Mangataka ny chorale Maranatha zany hitsangana hanao an'hira izay misoratra eny amin'ny tableau. Ho ataon'ny zareo ity hira ity satria anisan'ny hira izay nankafizin'ny rahalahintsika, zokintsika ray aman-dreny Etienne ka dia ho fahatsiarovana antsika azy nanaovana izay hira izay.
Misaotra ny korala manana tatsika tamin'izay hira izay ary izao izany tsika dia hiaino ny pasteur hitondra ny hafatra izay voatokana ho antsika amin'ity maraina ity. Pasteur Serge. La mort n'a pas d'amis. La mort est l'ennemi de chaque être humain. Elle frappe partout. Elle frappe les riches comme les pauvres. La mort atteint chaque être humain vivant sur cette terre.
Là où on ne l'attend pas, elle sévit. Là où nous ne voulons pas qu'elle arrive, elle arrive. Elle s'invite et ne fait pas de cadeau. La parole de l'Éternel déclare dans 1 Corinthiens 15 et le verset 54. Lorsque ce corps corruptible aura revêtu l'incorruptibilité et ce corps mortel aura revêtu l'immortalité, alors s'accomplira la parole écrite. La mort a été engloutie dans la victoire. Oui, la victoire a déjà été remportée aujourd'hui. La mort nous a privés d'un mari. La mort nous a privés d'un père. La mort nous a privés d'un frère. La mort nous a privés d'un fils. Mais aujourd'hui, la parole de l'Éternel nous déclare, oui, à Ida et Ulrich et Iris et à toute la famille, notre frère a achevé sa course. Mais Dieu promet aujourd'hui de lui redonner la vie qu'il a perdue parce que ce que aujourd'hui, Ida, Dieu a assuré la vie éternelle à notre frère. Et le jour qu'il reviendra, il a promis. Et sa promesse est aussi certaine que sa première venue. Que le jour qu'il reviendra, nous le reverrons et sa vie éternelle a déjà été assurée en Christ. Parce que notre frère, oui, notre frère Étienne, que nous avons perdu, avait mis toute sa confiance, sa foi dans l'Éternel qui a les clés du séjour des morts. Parce que effectivement, ce qui est en jeu ici, c'est la vie éternelle par rapport à la mort éternelle. Aujourd'hui, notre frère se repose, comme le dit la Bible, dans la mort qui est un sommeil. Mais ce que la Bible nous déclare, c'est que quand Dieu reviendra une fois de plus, nous avons l'assurance certaine que lui aussi, de même que Christ a été ressuscité des morts, il ressuscitera tous ceux qui ont mis leur confiance et qui le craignent aujourd'hui. Oui, parce que la Sainte Bible confirme dans Somme 34 et le verset 8, l'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent et les arrache au danger. De quel danger est-il parlé ici? L'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent et les arrache au danger. Le danger qui guette l'humanité tout entière, qui est perdre sa vie éternelle, perdre la vie éternelle. Donc, c'est ce danger qui guette toute l'humanité, vous comme pour moi. Et c'est pourquoi la Bible déclare que l'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui les craignent et les arrache au danger. Christ a remporté la victoire sur la mort et a assuré notre vie si nous craignons Dieu aujourd'hui de notre vivant.
il assure notre vie pour toujours. Et c'est ça la victoire que Christ nous donne aujourd'hui à celui qui croit. Il nous dit, comme Jean 3, verset 16, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné ce qu'il avait de plus cher. Il s'est donné lui-même pour nous racheter et pour donner la vie éternelle à quiconque croit. Cette assurance et sa vie dans les mains de son Sauveur et Seigneur Jésus-Christ. La promesse que Dieu lui a faite et nous fait aussi à nous aujourd'hui, que d'assurer notre vie éternelle est une victoire en Christ et en Christ seul. De nous-mêmes, nous ne pouvons pas assurer cette victoire, mais Christ nous assure que celui qui croira, c'est pas qu'il aura, mais est la vie éternelle. De même que le psaume 48 nous dit qu'il les arrache au danger. Le danger de la mort éternelle que Christ a assuré par la vie éternelle en sa vie et en sa mort sur la croix et en sa résurrection qui garantit la nôtre aujourd'hui est à vivre au présent. Quand Dieu nous dit qu'il nous arrache au danger, c'est le danger qui nous guette, qui est la mort éternelle. Dieu a assuré pour notre sa vie et sa vie éternelle pour toujours. Maintenant, nous devons nous encourager par ces paroles. L'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent, comme nous pouvons le voir dans le psaume 46 et le verset 1, qu'il est dit, « Dieu est pour nous un refuge et un appui et un secours qui ne manque jamais dans la détresse. » Aujourd'hui, nous avons perdu un frère, un ami, un mari, un père. Mais la joie que nous aurons quand Jésus reviendra, c'est de revoir tous nos chers disparus. Et c'est pourquoi Christ nous dit à nous aujourd'hui qui sommes vivants maintenant, avez-vous assuré votre vie en Jésus pour avoir la vie éternelle quand il reviendra? Aujourd'hui, oui. Sans Christ, pas de vie. En ce moment, il est en train de se reposer dans le sommeil de la mort. Mais quand Christ reviendra, sa vie a déjà été assurée. Maintenant, nous qui entendons cette parole, faisons comme lui. Laissons Dieu diriger et nous assurer la vie pour toujours. Car de nous-mêmes, nous ne pouvons pas faire cela. Et aucun homme ne peut le faire. De même que Christ est ressuscité de mort, il nous dit aussi aujourd'hui, j'assure votre vie. C'est vrai, une fois notre frère Étienne m'avait posé une question à table qui m'avait énormément surpris, mais une question perspicace qui était, mais au ciel, aurons-nous, est-ce qu'on ne va pas un peu s'ennuyer au fait, puisqu'on ne va plus, est-ce que les hommes pourront se marier au ciel ou bien vont pouvoir retrouver leur époux et leur épouse au ciel? C'était sa question et la question était pertinente et nous étions à table. Ne me demandez pas pourquoi il a posé cette question, mais la question pour moi c'était est-ce qu'on va s'ennuyer au ciel? Alors la Bible déclare
Et ça, je voudrais que vous reteniez cela dans Marc 12 et le verset 25. À la résurrection, les hommes ne, les hommes ne, les hommes ne prendront pas de femmes et les femmes de mari, car ils seront comme des anges. Ce que Dieu veut nous enseigner ici, aujourd'hui, Dieu veut nous apprendre que l'unité qui existe dans le mariage, Dieu veut nous permettre de comprendre quelque chose d'encore plus grand dans le ciel quand il reviendra. C'est que il nous invitera tout un chacun, et l'invitation est donnée à tout un chacun d'être invité aux noces de l'agneau. Nous aussi, nous sommes tous invités à ces noces, et pour pouvoir comprendre ce que Dieu veut nous faire comprendre par rapport à cette réalité céleste, il nous permet de déjà le vivre dans la vie d'aujourd'hui entre mari et femme. Mais lorsque nous serons dans le ciel, quand Dieu reviendra, nous aurons quelque chose que les yeux, que les oreilles n'ont jamais vu et n'ont jamais entendu. Donc, ce que nous vivons aujourd'hui, les instants de bonheur et de joie que nous avons aujourd'hui seront démultipliés. Ne me demandez pas à combien de pourcentage. Ce que Dieu nous réserve est déjà plus grand que ce que nous pouvons imaginer. Et c'était la réponse succincte que j'ai pu lui donner pour nous faire comprendre que Dieu a déjà en réserve pour chacun d'entre nous et pour lui aussi quelque chose de meilleur que ce que nous vivons aujourd'hui. Notre joie est parfois éphémère aujourd'hui, mais Dieu nous dit que notre joie sera parfaite. Vivre aujourd'hui, nous avons que des petits moments de bonheur. Le bonheur sera éternel au retour de Jésus. Alors Dieu nous dit maintenant, à nous qui sommes dans la douleur et dans la souffrance, notre frère a achevé sa course. Dieu lui redonnera ce qu'il a perdu aujourd'hui au centuple. Et nous, aujourd'hui, faisons comme lui. Assurons notre vie en Jésus, car c'est le seul et l'unique moyen que Dieu a donné pour que l'homme puisse vivre éternellement. Si quelqu'un doute, pour conclure, 1 Corinthiens 15 et le verset 26 nous dit, le dernier ennemi qui sera vaincu, ce sera la mort. Il n'y aura plus de mort. Ce fléau n'existera plus quand Jésus reviendra. Et ceux qui sont morts ressusciteront aussi. Ceux qui ont craint l'Éternel aujourd'hui dans leur vivant ressusciteront pour l'éternité. Que Dieu nous bénisse et nous aide aussi à pouvoir mettre notre confiance dans celui qui a les clés et le séjour des morts. Que Dieu nous bénisse tous. Amen. Toy ny programa zany dia mangataka ny olona ody tranoray.
Hira ataonay ity zany hira fiderana. Hira tiany rahalahintsika io. Ary lintsony andaony ety ho avy indray Jeso handray antsika izao mipetrika toko be ireo zay malahelo fo mijaly misento sy mitomanizao isitsony tomany nateo ny alahelo eo anilany raha eo malalatsika izay nafo iaraka itsenany Jeso be fity efa tapitra evody amin'ny tranondray ao an-tranondray misy toerana ampitoerana ho aiko ho avy anao ho ao ity iaraka aminao ho nina andapanao ry Jeso isitsony tomany nateo ny alahelo va eo anilany raha eo malalatsika izay nafo iaraka itsenany Jeso be fity efa tapitra evody amin'ny tranondray isitsony tomany nateo ny alahelo eo anilany raha malalatsika izay nafo iaraka itsenany Jeso be fity rehefa tapitra evody amin'ny tranondray rehefa tapitra evody amin'ny tranondray. Tonga amin'ny fotoana izay hanomezantsika fitenenana olona vitsivitsy izay manana teny fahatsiarovana ny zokintsika miteny eto anoloantsika zany dia mitsika fitenenana voalohany zany i Ulrika dia manaraka azy ny zokintsika Améry ao aorianan'izay.
Wow, il y a du monde. Euh, Quand on m'a dit que je devais parler devant autant de monde, franchement, je m'attendais à plus. On le connaît tous. Et je pense que si vous êtes tous venus, c'est qu'à un moment donné, il a fait quelque chose ou vous l'avez vu faire quelque chose ou je sais pas. C'est quelqu'un qui marque très rapidement les personnes qui croisent. Euh, Du coup, par rapport à mon discours que j'avais prévu pour ce moment, bah, ça risque d'être assez... ouais, merci les photos. Bah, du coup, mon père a été un très bon fils par rapport à tout ce qu'il nous a raconté par rapport à son enfance, par rapport aux histoires que sa famille nous a partagées aussi. Bon, comme tous les enfants, il fait des bêtises, que ce soit quand il était encore petit chez les parents, ou quand il a quitté la maison pour aller en internat, ou juste le temps qu'il a passé avec ma mère avant de nous avoir. Ça a été un très bon fils, il a été un très bon mari. Ils en ont passé des durs comme des très bons moments. On était là avec Iris. Il a été un très bon père aussi, un exemple pour moi en tout cas. Je pense que parmi les jeunes qu'il a côtoyés aussi, il a pu être un exemple aussi pour eux. Parce que c'était un père, en tout cas pour moi, c'était un père fantastique. Il m'a appris plein de choses. Il m'a appris à prendre mes responsabilités. Il m'a appris à m'amuser en toutes circonstances, à garder le sourire. Parce qu'il y a des moments qui peuvent être très durs dans la vie. Faut jamais arrêter de sourire parce que la première chose, c'est de toujours penser aux gens qui sont avec nous tout le temps. Et parler surtout bah, pour lui, en tout cas, dans son cas, c'est sa femme et ses enfants. Après, il y avait toute sa famille. Donc pour eux, il était prêt à tout, garder toutes les souffrances pour que tous les gens autour de lui soient toujours joyeux, qu'ils qu'ils puissent être un soutien en fait pour tous ceux qui l'entourent. Donc du coup, il a réussi à nous transmettre ça à moi et Iris. Et que moi, à mon tour, j'essaie aussi de transmettre à mes enfants. Et bah, du coup, à tout mon entourage, je pense que je m'en sors pas mal, même si je suis encore loin de son niveau. Euh, il est aussi un très grand papy. Les enfants, à chaque fois qu'ils le voient, ils sont super contents. Alia a passé énormément de temps avec lui. Je me rappelle encore d'une phrase qu'Alia m'a dit que Alia a dit par rapport à l'hospitalisation de mon père, que même si papy nous quitte, bah, il sera toujours dans mon cœur. Et du coup, bah, ça m'a touché parce que je me suis dit que j'ai quand même réussi à transmettre quelque chose à ma fille par rapport à ce que j'ai appris à mon père. Donc, ça m'a beaucoup touché. Et en tout cas, j'espère que le temps qu'on a passé avec lui nous aura permis de garder de très bons souvenirs de lui. Et bah, qu'il puisse être et heureux de nous voir de là où il est et de et bah, du coup merci beaucoup en tout cas de tous être là et voilà.
Ia, miala tsiny fa somary tsy tafiresaka kely aloha. Za zany zandry ny farany, izy ny zoko koa voany voalohany teniko aloha misaotra betsaka anareo rehetrarehetra, tsy isaka navaka, misaotra anareo be dia be zahay fianakaviana. Raha tsy anareo zahay, tsy hitanay ny zokonay. Tena latsiny. Tegna nareo zany ny fianakaviany teto, ary zaho moa mipetraka lavitra, mipetraka any Kolomara, izy mipetraka any Avion any. Fa nareo teto ny karakara azy, niadana tsara izy amin'ny fianakaviany. Ary na dia narary izy, tsy ary nitaraina izy, tsy nitaraina mihitsy izy, noentiny tsikitsiky foana. Ka za zany tena mifona zary zalahy fa tsy tantiko. Mais bon, le izy zany namela hafatra hoe tazomo foana ny tsikitsikintsika. Mila mitazona tsikitsiky atsika fa sarotra moa maha-olombelogno. Maha-olombelogno tsy maintsy manana foa-tegna somary raha. Ary isaorana nareo chorale koa tamin'ny hira nataonareo teo hoe tsoisy no nitomany. Tena natouché-anay fianakaviana iny satria izy zany mialoha lalana atsika any. Dia amin'ilay tany nampanantenainy izy Andriamanitra. Dia tsy ho lava resaka aho, tsy ho lava resaka aho fa Andriamanitra Toy ny fotoana dia iaraka hitsangana isika hanao ny hira fa 170 tondra ny lohateny hoe Andraso Jesosy. Eo am-pitsanganana no hanaovantsika ny hira.
Ny Zoky Etienne dia anisan'ny mpanompo mavitrika teto amin'ny fiangonana. Ary izao dia hanome fitenenana isika ireo izay mpiara-miasa akaiky taminy amin'ny departemanta maro karazany. Dia handray fitenenana amin'ny fandimby izy ireo momba ny diakona, ny adra, misy departemanta hafa koa angamba momba ny fahasalamana. Dia avy eo handray fitenenana koa ny vadin'ny pasteur Tahina izay manana teny ho zarany amintsika. Ka tombontsika izany amin'ny diakona, ny diakona, dia avy eo ny adra, dia avy eo mbola misy hitako koa eto hafa afaka manantona. Voilà. Merci pour la parole et gloire à Dieu seul si je peux m'exprimer et partager quelques mots de la collaboration donc avec frère Étienne, qui est un frère comme vous le voyez donc sur le livret et qui a été confirmé par son frère et son fils. Toujours souriant, plein d'enthousiasme, pragmatique, avec qui il est facile de collaborer. Voilà, et aussi très inspirant. J'ai eu aussi l'occasion, lorsqu'il était malade, à s'échever, donc de rappeler un peu le service diaconal. Et Dieu merci, et remercions le Seigneur, il a toujours servi et il a toujours gardé cet esprit de service donc, qui va avec le diaconat. Donc soyons inspirés par ce que le frère Étienne nous laisse. C'était un homme, je pense, de sa culture et de son éducation, très ordonné, qui n'avait pas de décalage horaire par rapport à sa montre et qui avait même un autre décalage horaire parce qu'il arrivait en avance, quoi qu'il était pour le diaconat, pour aussi donc l'équipe quand il était à Adra. Donc, je ne veux pas être bavard et je veux laisser donc les autres collègues aussi en Christ de bien vouloir s'exprimer. Merci. Bonjour à tous. Donc, je parle ici au nom de ADRA, donc Agence de développement et de secours adventiste. Donc, permettez-moi, je vais lire un texte que j'ai préparé. Donc, l'Église a créé son antenne ADRA en 2023 pour pouvoir venir en aide aux personnes, notamment de notre entourage, dans le besoin. Nous partions de rien et n'avions que la force vive de nos bénévoles pour construire quelque chose. En tant que responsable de l'antenne, j'étais vraiment très heureuse de voir Étienne et Ida répondre à chacun de nos appels à bénévolat pour faire la collecte de denrées alimentaires et d'hygiène dans les
Étienne aimait véritablement servir Dieu et servir les autres. Et donc, vous avez vu quelques photos des actions ADRA qu'on a fait avec Étienne. Et donc, voilà, c'est le texte qui me vient en tête quand je pense à lui. J'entendis du ciel une voix qui disait « Écris, heureux dès à présent les morts qui meurent dans le Seigneur. Oui, dit l'Esprit, afin qu'ils se reposent de leurs travaux, car leurs œuvres les suivent. » Donc maintenant, Étienne se repose. Il ne va donc pas entendre ce que je vais dire et ne va pas pouvoir me le reprocher. Mais je lui aurais bien dit encore une fois, merci beaucoup Étienne pour tout. Et quand j'ai préparé cet hommage, ce n'était pas évident de ne parler que d'Étienne, car Ida était toujours là, comme en fusion avec lui. Alors Ida, je voudrais te partager la promesse suivante en ce moment difficile, qui se trouve dans 1 Corinthiens 10, 13, et qui dit « Aucune épreuve ne vous est survenue qui n'ait été humaine. Or, Dieu est digne de confiance. Il ne permettra pas que vous soyez mis à l'épreuve au-delà de vos forces. Avec l'épreuve, il ménagera aussi une issue pour que vous puissiez la supporter. Et ayons confiance en Dieu pour la suite. Amen. Tamin'izay ary dia nasaindray mandray nipetraka tao amin'zareo. Niakatra t'Antananarivo niaraka izahay, dia izay nahafantarako ny famian'ny Étienne et Ida. Tamin'izay Rina sy Nomena mbola kely. Miala tsiny fa nifanena tao ambanintsika fa tsy fantako hoe anao fefa lehibe. Lalako azy tamin'izay dia dokotera, chirurgien, olona ambony, amin'ny maha-mpianatra tamin'izay dia mba faniriko ny toa azy. Ary nijanona teo ny fahalalako azy. Ny fitondran'Andriamanitra koa dia mahagaga ary ny sabata 17 mai 2025, il y a 6 mois de cela, nifankahita izahay amin'ny mpifaliana. Tsy nampoiziko hoe atao amin'ity tranon'Andriamanitra ity izy. Dia faly teo an-tokotany teo niresaka izahay hoe ianao ilay mialatsiny amin'ny teny vahiny grand homme pour moi. Lasa mpanompon'Andriamanitra dia nitantarain'ny Ida manao seripera-piangonana io na ohatr'izao. Dia tsy nijanona ny vavako nandritra ny tontolo andro ny teny tamin'ny ankizy hoe tena lasa mpanompon'Andriamanitra manolo-tena sady feno fanetretena tanteraka ilay olona lehibe. Dia misy fehezanteny izay niteneniko amin'ny teny frantsay tamin'ny ankizy foana nandritra ny tontolo andro ny sabata iny. Amin'ny ray maraina izay vao tonga ny sabata ny 17 mai tany an-trano tany Amiens. Rehefa miteny ny zanako hoe c'est bon maman, on a compris. C'est parce que je leur ai pris plein de fois durant la journée ma joie. Voilà, donc c'est ce que je disais, c'est que le vrai succès de la vie ne signifie simplement pas avoir beaucoup de diplômes ou être libre financièrement, mais surtout de devenir une meilleure personne comme le docteur Étienne, en ayant Jésus comme sauveur personnel, guide et maître suprême de sa vie. Dia hozy izy ato amin'ny zanako hoe modely tsara lainy tahaka izy rakizy fa tena toy izy ny diny. Dia nisangisangy azy moa tamin'izay sady izy lava be dia hozy izy hoe ianao tena grand homme nefa rehefa nanana an'i Jesosy ianao dia tena lasa manana fanetretena sy nanompo an'Andriamanitra. Dia ajanoko eo ny tantara fa na dia voalohany fa nivady aman-janaka Etienne mivady ho anahy fanindroany no nelanela tany izay nampisaraka. Dia amin'ny fofeny fanantenana lehibe no inonay fa ny fionanay manaraka faharoa fahatelo ny vady aman-janako amin'izay fotoana izay eny amin'ny vavahadin'i Jerosalema vaovao. Dia itoy ilay resaka izay fanaovanay teo an-tokotany hoe dia ahoana ianao nisy tafita soamantsara anao grokale amin'izay hoe tafita soamantsara satria tonga soa any an-danitra. Amen.
misy amin'ny département hafa koa zany a ny teny angambana hoe ina département anao. Bonjour à tous. Moi, je suis Caroline Andrianava, dans le département de la santé. Donc, une des doctrines de l'Église adventiste, c'est la santé. Nous étions vraiment avoir le privilège d'avoir Étienne comme médecin à l'Église. Et surtout, j'ai travaillé avec lui 4 mandats, c'est-à-dire un mandat, c'est 2 ans. Donc, nous étions ensemble dans le département de la santé, en collaborant pour la santé de l'Église, surtout, pendant 8 ans. Donc, vous voyez, les 4 premières années, j'étais sa responsable, alors que c'est un grand homme. Et c'est quelqu'un qui me respectait beaucoup, malgré, je ne suis qu'une infirmière, et lui, le grand médecin. Et les 4 premières années suivantes, c'était lui le responsable. Et le plus important pour Étienne, c'est de sensibiliser l'Église dans la santé publique. C'est-à-dire qu'à chaque saison que ça change, il est toujours là à nous sensibiliser. La grippe, par exemple, ça m'a manqué. J'ai dit, mais tiens, si Étienne était là, il avait dit, voilà ce qu'il fallait faire. Et bien sûr aussi pendant les temps où il y a, en été, quand il y a des canicules. Donc, il était là à nous sensibiliser par rapport à toutes ces maladies épidémiques. En dehors de ça, il aime aussi donc entraîner l'Église dans ses connaissances. Et ça m'a vraiment touchée parce que c'est comme si j'étais son étudiante quand je l'écoute. Il nous a parlé de l'endométriose, alors que c'est quelque chose qu'on en parle beaucoup. Et quand il nous a parlé à l'église, c'était vraiment... Je pense que toutes les jeunes filles à l'église étaient présentes ce jour-là à aller entendre sur l'endométriose, sa dernière intervention. Donc, la dernière chose qu'il m'avait parlé au lit, quand il était malade, ça m'a vraiment touchée parce qu'il m'avait dit, tu sais Caroline, continue à sensibiliser. Et c'était fort. Il m'avait dit, tu sais, parle toujours de l'eau, de l'air, du sport, de tout ce qui est basique pour la santé, pour nous, et le sommeil et le repos. Et je me dis, mais toi, tu te lèves et tu travailleras avec moi. Mais bon, c'en était ainsi. Mais je pense qu'il nous a laissé, chacun de nous, une meilleure santé dans nos cœurs, et à l'église surtout. Et voilà, je pense que si c'était un collègue, j'aimerais bien être son collègue. Et je pense que les collègues qui sont là, vous connaissez vraiment l'homme. C'est quelqu'un qui ne fume pas, qui ne boit pas, qui est sportif et qui est toujours prêt à rendre service. Donc, je pense que cet homme, c'est quoi qu'il en fasse, quoi qu'il boit, quoi qu'il fait, il fait tout pour la gloire de Dieu. Bonsoir. C'est le département de l'école du sabbat et en même temps, c'était mon collègue, mon frère diacre. Je vous l'ai dit que j'ai eu le privilège de le côtoyer sur son lit et je lui ai dit que Jésus-Christ était présent dans sa chambre. Je vous l'ai dit à Ida et à ses enfants que Jésus-Christ est ici et qu'il pleure avec nous. Le département de l'école du sabbat, nous avons fini le trimestre avec le titre « Choisissez aujourd'hui ». Le frère Bama a choisi Jésus-Christ et il va moissonner la vie éternelle. Nos larmes sont provisoires. Bientôt, le Seigneur va venir essuyer nos larmes. Et je dis à ceux qui sont vivants, vous savez, la vie, c'est un privilège, mais c'est une responsabilité. Le frère Bama a fait son choix, il est irrévocable. À nous aujourd'hui de prendre nos responsabilités et de choisir qui nous voulons servir aujourd'hui. Parce qu'il s'agit de l'éternité. Ce n'est pas une carrière qu'on choisit, il s'agit bien de l'éternité. Et je vous le dis devant le Seigneur, choisissons Jésus-Christ parce que la vie éternelle est au bout. Merci.
misy departemanta hafa. Teny kely ianao amin'ny anakay. Ny ao amin'ny départementan choral zany a, dia izay soloko teny ety amin'oloana, raha l'Alabama dia tena anisany tsy tapaka mihitsy amin'izany hoe fianaran-kitro zany, ary tena mahafa-po tanteraka mihitsy. Inirany rahantsika farany teo iny, iran'ny choral farany teo, ilay hoe Calvaria, tadidiko tsara mihitsy tamin'iny iny no farany nirainy teo. Ary tamin'izay fotoana izay nanao hoe manao nareo lehilahy manao fivoalohan'ny daholo amin'ilay tonony faharoa, manao fivoalohan'ny daholo ny lehilahy. Dia ohatran'ny jereko ny miairany a, dia manontany ahoana fivoalohany ahoana, tonga dia fantatro ohatran'ny tsy aleza izany izy, ohatran'ny misy zatra marary anazy angamba ny natiny. Satria fotoana fitaoriana iny izy dia ohatran'ny nanao krizy raha tsy diso aho. Izay ny farany nahitako anazy tamin'ny taty amin'ny fiangonana zany, izay ny farany idirany tato. Iniry iny dia nolazainy nanam-pahavidamo zany hoe irainy foana iniry iny, tany tiany be ho ny iniry iny zany, asiana enono amin'ny sofiny foana zany amin'ny telefona. Fa anisany namarika anay zany iniry iny, ary atao foana izy iny amin'ny fotoana izay tokony hanaovana azy. Ahatsiarovana anazy sady fidirana an'Andriamanitra zany. Fa izany hoe fampatsahivana fotsiny zany raha ny hafanam-pony dia tena mahafinaritra mihitsy izy. Tonga foana izy ary tsy tapaka mihitsy izy raha tsy sanatry n'izany hoe marary na hoe tsy eto Madagasikara, tsy eto Frantsa zany, fa hoe lasa any ivelany any na ohatr'izany. Fa tonga foana izy dia misaotra an'Andriamanitra no nomeny olona ohatry anazy tsika mba ho tavina ihany koa zany amin'ny fahazotoana rehetra zany. Satria olona tia mihira izy dia tena mahafinaritra mihitsy. Misaotra. Eto indray mivoaka kely tao am-piangonana zany. Izy moa zany niasa tao amin'ny maison de retraite Vaillancerie. Nandritry ny fotoana lava, tena lava, ary tena ankamamin'ny rehetrarehetra zany izy ao amin'ny maison de retraite la Vaillancerie. Ny andrasan'ny zareo mihitsy izy teo tamin'ny concert-ny choral tamin'ny farany teo tamin'ny Desambra iny, 13 Desambra moa izy. Ny andrasan-jareo izy dia za moa zany mbola tsy afaka niteny hoe marary izy na il est fatigué, l'année prochaine il sera là. Zay zany nataoko tamin'ny zareo. Dia nahaino an'iny zareo nanomboka tamin'ny alahady ranomaso foana ao amin'ny Vaillancerie. Hatra tamin'ny maraina, za moa niasa tamin'ny alina, dia tamin'ny maraina vao mahita le mpiara-miasa sasantsasany tomany, tena tomany foana tany ambany amin'ny vestiaire any dia rehefa avy eo samy mirandra homazy ny tandrifiny. Dia tenin'ny zanany teo hoe mora mamela trasy izy amin'ny tany andalovany. Misy zavatra tena tsy ampoiziko mihitsy hoe mimite azy ry zareo dia na ny résident, na ny ny mpiara-miasa, na ny mpampiasa, tena vahotra zany any amin'ny Vaillancerie, ka mba mangataka vavaka avy amintsika hivavaka ny ao amin'ny tany izay niasany nandritry ny taona lavabe. Misaotra antsika rehetra izay nandray fitenenana. Sao dia mbola misy departemanta hafa nandray fitenenana ankoatr'izay. Toy ny fotoana zany dia hitsangana isika hiaraka mivavaka izay ho tarihany olona santy. Ary vavaka isika. Ray be fitiavana, fisaorana ny atolotra ianao anio satria nomenao ny rahalahy Etienne izay hivahiny ary hiaraka aminay. Betsaka ny témoignage izay navelan'izany rahalahy izany, na teo amin'ny fianakaviana, na teo amin'ny fiangonana.
nataizana na toerana nalehany. Isaorana ianao satria nanaiky ny nataonao fitaovana izany rahalahy izany. Ankehitriny anefa dia banga ny toerana sy navelan'izany rahalahy izany. Feno ary mavesatra ny fonay ankehitriny. Ka ianao ny Ray Malala no angatanay ameno an'izany banga izany amin'ny fiadananao. Ianao no hijery manokana ny fianakavian'izany rahalahina izany. Ampitraka, ampahery ary indrindra ampatsiaro fa mbola hiaona amin'izany rahalahina izany izahay rehefa ho avy amin'ny rao ny lanitra ianao. Ko ampio ary izahay reto mba hanohy ny ady masina mba hafana mihaona amin'izany rahalahina izany indray. Ianao no hamafa ny ranomaso ary hanome hatrany ny fiadanana, fankahirezana ho anay tsirairay avy reto. Amin'ny anaranao Jesosy ny anonana izany vavaka izany. Amen. Tonga amin'ny fotoana anankiray isika izay anaovana ny famangina ny fianakaviana, ka dia ny ray aman-drenitsika ny olona tafita no handray ny fitenenana ary hanazava ny fomba izay tantanantsika an'izay. Ya, tsika rehetra moa no tonga eto dia amin'ny fanotroanantsika ny fianakaviana amin'izao fahalasana ny rahalahy Bama izao. Maro isika no tonga eto maniry hitsapa alahelo ny fianakaviana. Noho ny fahamaroantsika izany dia tsy ho ampy ny fotoana raha samy andalo tsirairay hanao ny famangina isika. Ka ny lamina ataontsika dia sahala amin'izao. Ny fianakaviana izay efa vory eto anoloana, isika rehetra izay anatanteraka famangina kosa dia hitsangana hamonjy ny toerana eto anoloana eto hameno an'ity fahatra rehetra ity. Ka olona anankiray no hisolo tenantsika hanao ny teny fitsapana alahelo, ary rehefa avy eo kosa isika dia hanolotra ny fahodranomaso ho an'ny fianakaviana sady manonona ny fianakaviantsika na ny fikambanana izay solontsika tena na ny sahala amin'izay. Koa angatahana zany isika rehetra izay ny vonona mba hitsapa alahelo androany mba ho ato amin'ity lafiny ilany ato ity fa hanomboka izany fotoana fitsapana alahelo ny fianakaviana izany isika. Tsy maninona mamonjy an'ity couloir iray ity sika raha ohatra ka tery loatra any mamonjy ato azafady tompoko. Averiko faran'izany ny fandaminantsika noho ny fahamaroantsika dia hosoloko tena zany isika mpamangy hanao fitsapana alahelo. Rehefa tonga ny fanomezana ny fahodranomaso
ho an'ny maty dia andalo tsiraray eto amin'ny tompo manjo isika anonona ny fianakaviana izay soloantsika tena na ny fikambanana izay soloantsika tena. Akory aby isika menakafo tompoko. Dia mamangy amin'ny fahoriana tompoko. Ry izy menakafy, raha ny tena marina dia fahoriana raha manana ny itsika. Kanefa moa amin'ny toe-javatra sahala amin'izao dia tsy maintsy misy ireo mitsangana mba ampahery sy ampitraka, ary misy ihany koa ny mitoetra mba hovangina. Kindreto izahay ry izy menakavy, hitanareo manodidina ireo havana matsakaiza, fianakaviana, namana sy tapaka, tonga eto ankehitriny mba aneo amintsika ny tenin'ny soratra masina manao hoe miara mifaly amin'izay mifaly, ary miara ory amin'izay ory. Kindreto izahay tompoko amin'izao raha ho mitatao amin'ny fianakaviana izao, hitondra ny teny fampiononana. Mahireza indrindra satria ilay andro ny ankinana tokoa no lavo. Ilay nahitana masoandro no lasa. Atao ahoana tokoa moa no tsiketraka. Nefa araka ny afatra izay rehintsika teo tamin'ny tenin'Andriamanitra dia Ndalabamo Etienne dia nilaza fa natateraka ny fihazakazahana izy. Koa mino aho ary matoky fa teny azo ampiasaina tsara mba hampitraka amin'ny fianakaviana. Izany fiteny fanantenana izay no tonono ny vavany izany. Antsika izay mbola velona no mila mitraka isika. Ozy ny teny soratra masina manao hoe iloziny zanakao kamboty, ary aoka izao no hitokin'ny vadinao mpitondra tena. Teny fikasan'ilay Andriamanitra velona izany, ary iritsika tokoa mba omba hita sy aro an'ireo vady aman-janany sy ny fianakaviany rehetra ny Andriamanitra. Izany teny izany ny ry izy menakavy no entinay rehetrareto ampionona, ampitraka ny fianakaviana rehetra ko dia mahireza indrindra tompoko. Ya, ionona izahay ary na dia iny olo izay tsy tsisy mampionona aza mionona, nefa nareo tsy namelana irery tondra teny fampiononana ka afatry ny ngara iny moa zany hoe tazomy foana ozy izy ny hafaliana tsikitsiky dia tsy maintsy mezaka izay mitraka na dia mafy amin'ny maha-olombelona ny fisarana. Dia aza misosoka lahelo ndry izy menakavy. Narak'izany ndry izy menakavy dia isika malagasy aloha izay vao kristianina. Ary amin'ny malagasy asika izany dia misy ireo fomba izay lalaitsika mandraka ankehitriny satria tokoa manamafy ny tenin'ny soratra masina. Fa isika izao tokoa no soroka miala milanja ary tongotra miara-mamindra. Ka dia ireo misy zoky, misy lalahy sy anabavy, misy zandry zanaka hitondra ny faodrany maso mba ho an'ny fianakaviana ary hosolondramindamba kosa ampanarahana ny maty. Marina tokoa fa tantely tapabata ihany izy ireny. Ka ny fo mamolotra ho an'ny tsiraray no ameno izany. Fa hoy ny mbola antsika malagasy manao hoe toy ny mbola mifatotra ihany ny ry fianakaviana isany ka hatreo amin'izay todiny tady ny raofana. Koa
atolotra ampitiavana mba ahavita izay kely ho mariky ny firahalahiana amin'ny fianakaviana. Ao dia raha iso ampitiavana. Eny mpiara-mivavaka rehetrarehetra ary namana sy tapaka. Tsy vitanareo nitondra teny fampionona fa mbola narahanareo fanofoizan-tena, fanofoizana fotoana, vola mankarena ary fitiavana be dia be nomenareo anay fianakaviana. Vitanay levina tsara ho ataonay tsara tatitra any amin'ny fianakaviana any Madagasikara zany rehetra zany retoko. Ary engany ho lasan'izay ny ratsy. Ia, ho lasan'izay ny ratsy. Ary ho raikitra ao am-potsika rehetrarehetra ny fifankatiavana. Ary farateninay dia isaorana be dia be, hitombo be ny ialagna. Ary Andriamanitra be fitiavana hitahantsika rehetrarehetra. Izay. Eny ary toko.
Je vais t'introduire.
Tsy mbola mifarana akory ny fotoanantsika tompoko, fa efa atombotra ihany ka dia iverina hamonjy ny toerana isika arieno ny fandaharana no itoan'ny fotoana. Alohan'ny andraisan'ny chorale ny havana ny anaovana ny hira izay natokany zareo an'ity fotoana ity, dia iaino vetivety ny pasteur Arnon isika. Tsy nataoko tamin'ny voalohany fa ny pasteur Serge zany ilay nanao toriteny no pasteur anay am-perinasa amin'izao tsika amin'ny teny izao, dia ny pasteur Roanne Arnon no pasteur anay teo aloha 5 taona tao alohan'izay zany. Pasteur Tahina ary amin'ny sisiny ary, pasteur izay miasa any avaratry France zany fa miaraka amintsika eto. Amentsika ny pasteur Roanne ny fitenenana. Ulrich, Iris. C'est la première fois que je vais partager ce témoignage publiquement. Votre famille m'a attiré beaucoup l'attention, surtout au début de cette année. Votre papa, le premier trimestre de l'année, m'a demandé un service personnel. Il m'a demandé de les mettre en contact avec les responsables de la faculté de théologie à Sagunto, parce qu'il avait pris la décision de se préparer pour mieux servir le Seigneur. Quelques semaines après, l'accident de ton frère est arrivé. Et ça m'a vraiment touché, Iris. J'ai beaucoup pleuré avec ton père, avec ta maman. Quelques semaines après, aussi, en partageant un moment familial proche, ta maman est venue pour me demander, tu te souviens, on était, ça va. Je suis arrivé, j'étais en train de garer la voiture. Il m'a demandé, pasteur, on va prier ensemble. Et c'est à ce moment que j'ai compris que Dieu avait un plan spécial pour votre famille. Mais quand quelqu'un s'engage vraiment devant le Seigneur, le diable est aussi toujours là, toujours présent. Ça m'a beaucoup touché aussi parce que la dernière fois que j'étais là, pendant le mois de juin, j'ai quitté l'église, mais à certains moments, j'ai croisé ton père. Et je lui ai dit, mon frère, je te vois différente, mais j'ai vu dans ses yeux l'amour de Dieu. Votre papa était quelqu'un de différent. Comme a été évoqué par les frères et sœurs ici, j'ai appris beaucoup de choses de votre papa. Malgré sa position sociale en Madagascar, malgré ses connaissances, malgré son parcours militaire, il était quelqu'un capable de continuer à servir, ouvert à tous, sensible et humble. L'image que j'ai mise dans les brochures, c'est l'image que je vais garder jusqu'à le moment que moi-même je vais me rencontrer avec le Seigneur. Parce que j'ai la certitude que bientôt je vais croiser à votre papa. Chère Ida, je sais que la situation n'est pas facile du tout.
Mais le Seigneur nous a laissé de belles promesses ancrées dans l'histoire, dans l'historique, et surtout ancrées dans l'Ancien Testament. Dans le chapitre 23 des Psaumes, lui nous a laissé une promesse. Parce qu'il connaissait déjà qu'on va passer, on va expérimenter, on va en avoir des situations difficiles. Mais croyez-moi, Dieu est d'un côté. Il y a un verset que votre papa m'a partagé. Et ce verset, je l'ai mis aussi dans les petites brochures. Il se trouve aussi dans le livre de Job, le chapitre 19. Je sais que mon Rédempteur est vivant. Dieu a un plan pour vous. Je ne le connais pas, mais je peux vous assurer que depuis le début de cette année, nos prières vous accompagnent. Que Dieu vous garde et que Dieu vous bénisse. Metsika ny korala ny sehatra. Ialana tsindrindra raha mandray fitenenana. Hitantsika eto izao ny groupe Niavana. Ary mamela ianareo raha anao tsy hay kely, fohy dia fohy ny rahana chorale reto niaraka tamin'ny Bama. Tsy hay ozy izako satria misy tantara ny rahanay tamin'ny Ida sy Bama izy mirahalahy. Raha indray andro nisy fivoriana gasy tany amin'ny fiangonana protestanta dia nanao hira-tany izay havanay reto. Dia tao izy efatra mianaka no mifankahita taminay. Dia ozy izy zareo taminay hoe ianareo ve tsy zanak' Ramsedezy? Dia eno izy telo mirahalahy tao tamin'izay hoe zay zanak' Ramsedezy. Ay, mifankafantatra zany ozy izy fa fantatray nareo ozy izy. Hoe nareo izy. Hoe zay koa izy adventiste fa zay mbola tsy niangona taty. Dia niinvitenay zareo tamin'izay hoe andao fa misy fiangonana any amin'ny 130. Tamin'izany 130 boulevard de l'hôpital, tsy teo place d'Italie fa tany Ivry. Dia ny sabata, quelques sabats après an'izay zareo dia tonga niangona niaraka taminay tany. Rehefa tonga tany zareo niara-niangona taminay dia tsy nisalasala izay niinvitena zareo hoe manana groupe izay atao hoe Niavana, chorale kely izy io fa tianareo hoe niara-nihira taminay. Dia niaraka taminay zareo ary niverina niangona niaraka taminay satsabata tao amin'ny fiangonana 130 tamin'izany fotoana efa 15 ans passé zany tantara zany. Ary taty aoriana dia nantany zareo hoe faiza moa zany ny fiangonana gasy. Dia natorinay anazy hoe ao Laselle Saint-Cloud misy ny fiangonana gasy eto à Paris. Dia izay no nampifindra zareo niangona teto amin'ny Saint-Cloud, nanomboka zany tamin'ny ataontsika hoe 12 taona lasa angamba zany zay. Izay ny tsy hay kely tantaranay groupe Niavana niaraka tamin'ny izy efatra mianaka. Ny zavatra tena ampitaina dia tsotra hoe ny fandalovan'ny Bama niaraka taminay nandritra ny taona maromaro dia namela tsikitsiky, namela fanay
namela anatra name fianarana be da be tokoa ho an'izao koraly zao indrindra fa ho amin'ny fanetretena. Ka ny hira tolotray androany dia hira amin'izay atao hoe fanantenana izay tokoa. Ny farantampony, izay ny titrany hira tolotray raha ataoko amin'ny teny vazaha dia izy hoe zay il essuiera toutes larmes de leurs yeux et la mort ne sera plus. Il n'y aura plus ni deuil, ni cri, ni douleur, car les premières choses ont disparu. Amen.
Soran'Andriamanitra isika fa tanteraka soamantsara ty fotoana ity a, efa divana ifarana ny fotoana ka dia omentsika ny zoky Ida sy zoky Emery ny fitenenana. Saotra betsaka anareo mamerina ny fiarabana ny rehetrarehetra. Matoanareo tonga teto dia fitiavana ny tonton Bama moa izany ny fiantsonana azy, dadanirina ny fiantsoko azy. Tsy haiko ny tsy saotra na efa niteny ary ny zandriny teo solon-tena ny fianakaviana satria tsapako ny fitiavanareo anay. Na fohy fotoanareo na fohy vola mikarena amin'izao faran'ny taona izao izay fantatra fa tsy moramora ny fivezivezena sy ny déplacement sy ny rehetrarehetra tokony araka ny fianakaviana hanomana réveillon kanefa tsy navelanareo rery izay fa mbola tonga taty nareo. Tsapako fa tena fitiavana be nanosika anareo. Mino an'izany aho, sanatria ka tsy izany dia anjaran'izay miaraka amin'ny Andriamanitra. Misy olona tonga eto tena avy lavitra izay tsy nampoiziko, isaorana manokana avy any Italia, Grèce, tsy haiko intsony be da be izany isaorako manokana izy ireny tena lavitra. Tsika eto amin'ny Ile-de-France tena isaorana be da be ihany koa satria fantatsika ny rotoroto rehetra eto. Ny ray ao ambony mahita ny eo am-pontsika rehetra satria izy tsy mba mijery ivelany fa mijery ny fo. Za tsy ohatra ny tonton Bama fa izy tena olona tia olona sy mifandray amin'ny rehetrarehetra dia nampianatra anahy zavatra be da be izy. Ny arahako taminy nahafantarako azy depuis 91-92 jusqu'à zao 2025. Firy amby telopolo taona izany. Ny zanakay io andray raika amby telopolo taona sy andray 7 amby 20 taona. Mbola zazakely nahafantatra azy dia tsikitsiky sy any foana. Indraindray tsy fantako ny tena marina rehefa miresaka. Hatramin'izao izy narary iny ary dia mbola tsy fantatro tena narary fa aza misangisangy ianao. Izany tokony maty ny teneniko fa maninona ianao manao ohatran'io tamin'izy efa reraka be satria tsy nisy symptôme mihitsiny. Olona matanjaka be mifantako araka izany hoe médecin militaire izany nahitako azy voalohany dia donga ny fiantsoko azy satria ngedangeda be. Mbola kely ito
fa izy tena ngeza be dia matanjaka be dia za kely balidiny fa andao manambady dia na ozy nataony dia manaiky fotsiny comme ça za. Dia rehefa avy teo tonga hatramin'izao fotoana izao sy nahazahoako zaza anankiroa soraka an'Andriamanitra satria netiko teo aminy mihitsy ilay fangatahany fanambadiany izay niekeko dia niekeko hatramin'ny farany koa ny teneny anahy tamin'ny iray volana nanana iray volana 19 jours izay niaraka 24 sur 24 7 sur 7 tazomy foana ny tanako. Teo izy vao nampianatra anahy zavatra rehetrarehetra izay tokony ataoko nefa firy amby 30 taona teo akaikiny foana. J'ai appris beaucoup de choses tany amin'ny hôpital. Tsy fantako mihitsy hoe marary izy hatramin'ny farany raha tsy izy efa tsy afaka teny intsony. Reraka fotsiny sy zebozebotra dia nefa zavatra efa cancer. Efa mety azo tsisy n'inona azo natao. Nefa izy sauvé vian'olona be da be, militaire, civil, famille, tian'olona rehetra. Tao anatin'ny iray volana sy 19 jours dia izay mafy kanefa manana fanantenana ao amin'Andriamanitra. Azoko antoka satria izy tena vita famelana sy mivavaka hatramin'izy tena reraka vavaka eo amin'ny sofiny dia manao amen foana izy na amin'ny hariva na amin'ny maraina tsy mikipy ny masoko eo aminazy foana. Maheno anavy ianao toka, maheno anavy ianao jusqu'à amin'izy mbola niteny sy ny sinina fotsiny ny masony sy ny tanany mitazona anahy farany tsy nisy intsony tamin'ny larobia alina. Lakamisy tontolo somany mbola nanala ny volony fa tsy manana coiffeur ny tao amin'ny hôpital. Mbola miresaka aminazy aho sabotsy avy nandray fanasany tompo aty. Tsy teny intsony izy dia seto kely fotsiny dia lasa. Tiako tenena dia izao efa niteneniko tamin'izy roa lahy raha tia hita amin'ny papantsika dia ataontsika izay vita fihavanana amin'Andriamanitra raha tia eo aminazy ny vinantoko sy ny zavoko rehetra. Tiako hiaraka hitsena Jesosy sy ny lanitra. Tsika rehetrarehetra mila vita fihavanana amin'Andriamanitra ohatranazy koa mifamela heloka sy mifankatiavana izay ny hafatra navelany tamiko dia miankoatra ny hafatra amin'ny fianakaviana sy amin'ny zanako. Dia izay izany ny fisaorana dia mbola verika ihany aho. Andriamanitra manan-karem-pahasoavana anie hamalo ny soavitanareo hitantana anareo ameno ny vola sy ny paosy, ameno ny banga nanampiananay dia nivavaka rehetra izay nasandratsika teo dia n'Andriamanitra ary que Dieu exauce nos prières. Ohatrandrindra tompoko. Ya valavalava moa izay resaka izay dia teny farany ho anay fianakaviana amin'ilay programa zany. Izy dia naniry ny ody any an-tanindrazana satria zahay avy any Mandritsara tsy mihety zahay dia afatra nomeny anakahy izay zavatra izay hoe hoento za leroa atero ahy. Dia izay zany no adidiko dia ny programa zany amin'ny larobia zahay no hiainga eto Paris andeha ody any an-tanindrazana. Dia ny fianakaviana zany mitsenana eo Ivato dia tonga dia lasa zahay mitododoa mandeha manatitra azy eo anilan'ny ray papanay sy rahalanay. Izay zany ny programa ka ialana tsiny izay tsy tratranto fa somary kelikely ny fotoana satria na dia zahay tonga any Madagasikara koa
vao tonga eo ivato zahay dia tonga dia lasa fa somary fa ratsiratsy ny lalana dia somary tsy azo tazomina ela ntsony ny vatantenany. Dia zay zany no fa ny zavatra tiako tenena amintsika rehetrarehetra zany, nisy toriteny anankiray teo nilaza hoe asory ihany ny vahodranomaso izy izy aza mitomany intsony. Ary mba mety enina dia zay foana hoe tsy mitomany zany izy, na dia tany amin'ny hopitaly izy na rary izy, fa io tsy hitanao zany mihitsy hoe mitaraina marary zany izy. Asiny-tsikitsiky foana ny azy ny fiainana. Ary indraindray aza zay roalahy miresaka mba jalouse kely koa ny madamany hoe nareo roalahy izy rehefa miresaka dia mitsikitsiky foana. Ya, dia kanefa lasa izy iny tombon-dalana ny azy. Ya, tombon-dalana ny azy fa tsika rehetrarehetra mbola manaraka aoriana. Zay ary dia misaotra betsaka, mamerina fisaorana anareo amin'ny rehetrarehetra. Ya, misy teny kely adiniko minambara misy latsaka osy ny olona zay. Ya, 24 heures avant le départ zany tsy maintsy aterina any amin'ny aéroport izy ka mety misy eo amin'ny le 5 na le 6 ny mise en guerre. Ya, communiquena manaraka eo zany zay organisation des zavatra zay. Ya, dia misaotra betsaka atsika rehetrarehetra. Andriamanitra be fitiavana ray mamaly atsika rehetrarehetra. Iaraka hitsangana asika hivavaka, ny vavaka izay hotonon'ny pasteur Arnon. Je vous invite à fermer vos yeux. Père Céleste, merci pour la promesse de la vie immortelle. Lorsque Jésus descendra du ciel avec une grande puissance, lorsque la trompette sonnera et que les sons retentiront partout, et que ceux qui reposent en Jésus, ceux qui sont morts en Christ, seront ressuscités à la vie. Et que nous les verrons monter au ciel. Et que ceux d'entre nous qui sont vivants les suivront dans l'air pour être à jamais avec le Seigneur. Merci Seigneur pour cette espérance bénie. Merci Seigneur. Tout c'est la grâce à ce que Jésus a fait pour nous. Son sang, sa grâce, sa justice, qui est le cœur du message, notre message. Merci de nous entendre dans cette prière. Et pour l'espérance bénie que nous avons, nous demandons tout cela au nom précieux et merveilleux de Jésus, notre Seigneur et Roi, qui reviendra bientôt. Amen. Alohan'ny hanohitsika ny soadrano dia mbola afaka mipetraka vetivety isika hiaino ny hira izay ho atolotry ny tanora ny fiangonana. Bon, il y a beaucoup d'adultes, entre guillemets, qui ont pris la parole. Je pense que nous aussi, les jeunes, on a passé quand même du temps aussi avec tonton. Il a rigolé avec nous, il a parlé avec nous, beaucoup de choses. Et peut-être que, enfin, pas peut-être, c'est sûr qu'on en ressort tous grandis des échanges qu'on a pu avoir avec lui. Et on chérit beaucoup les moments qu'on a eus avec lui. On ne sait pas vraiment parfois ce qui se passe dans la vie.
Je pense qu'en tant qu'humain, on n'est pas plus fort que la mort, mais il y a quelqu'un qui est plus fort que la mort et c'est Jésus. Il a vaincu la mort, il est ressuscité et on a l'espérance et l'assurance que tonton le reverra. Et donc c'est avec cette assurance et cette espérance qu'on veut chanter ce chant « Sois glorifié » qui dit dans les paroles « Je m'abandonne ». On n'abandonne pas aujourd'hui, mais on s'abandonne au Seigneur. Et donc c'est avec cette assurance qu'on va chanter ce chant. Seigneur, tu m'as guidé, je suis là pour t'adorer. À jamais, sois glorifié. Tu m'as créé pour t'aimer, proclamer tes bienfaits. À jamais, sois glorifié. Je m'abandonne à toi, devant ta majesté, à tes pieds je m'abandonne à toi, à jamais sois glorifié, à jamais sois glorifié. Seigneur, tu m'as guidé, je suis là pour t'adorer. Jamais sois glorifié. Tu m'as créé pour t'aimer, proclamer tes bienfaits. Jamais sois glorifié. Je m'abandonne à toi, devant ta majesté, à tes pieds je m'abandonne. Jamais sois glorifié, je m'abandonne à toi. Devant ta majesté, à tes pieds je m'abandonne. Toi, jamais sois glorifié. Jamais sois glorifié. Digne de louange, tu es digne de louange. De toi sont toutes choses, pour toi sont toutes choses, tu mérites la gloire. Tu es digne de louange. Tu es digne de louange. De toi sont toutes choses, pour toi sont toutes choses, tu mérites la gloire. Je m'abandonne. Devant ta majesté, à tes pieds je m'abandonne à toi. Jamais sois glorifié, je m'abandonne. Devant ta
majesté, à qui je m'abandonne. Sois glorifié, jamais sois glorifié, jamais sois glorifié, jamais sois glorifié, jamais sois glorifié. Fangarantsika andray ny tsodrano hoentiny pasteur Tahina. Recevons la bénédiction finale. Que le Dieu de paix, qui a ramené d'entre les morts le grand pasteur des brebis, par le sang d'une alliance éternelle, notre Seigneur Jésus, qu'il vous rende capable de toute bonne œuvre, d'accepter par la foi ce qui est inacceptable humainement parlant, et de vivre l'espérance du grand matin de la résurrection pour l'accomplissement de sa volonté, et qu'il fasse en vous ce qui est agréable par Jésus-Christ, auquel soit la gloire au siècle des siècles. Au nom de Jésus. Amen. Afaka mipetraka isika. Manana filazana anankiroa zany alohan'ny hisarantsika. Rehefa hiala amin'ity toerana ity isika dia nisy fialana etaeta izay karakarain'ny fiangonana sy ny departemanta betsaka eto amin'ny fiangonana ataontsika iarahana amin'ny fianakaviana ao amin'ny rez-de-chaussée. Ka rehefa miala eto isika dia ny diakona no hamoaka antsika ampilaminana zany fa tsy tonga dia mandeha isika fa ny diakona no andamina ny fivoahantsika teo amin'ny toerana ity zany angamba ny fianakaviana no mandeha aloha dia raisina voilà. Metsika ny diakona zay. Dia faharoa ny toy an'ny fotoana teo zany izay nolazainy zokintsika Ida hoe mety isy zany ny fotoana farany anaovantsika velomany zoky Etienne. Dia zahay moa zany mifandray mivantana amin'izy mianadahy fianakaviana rehetra dia zahay no hiteny amintsika zany amin'ny moyen habituel rehetrarehetra hoe oviana ilay tena fotoana, ny ora sy ny fotoana sy ny andro ary tadidio fa ora vazaha zany zay ora omena anareo amin'izay fotoana zay. Ora vazaha zay ora omena antsika amin'izay fotoana zay voilà. Dia ny farany dia raha sitrapon'Andriamanitra zany dia mety manana solotena isika any an-tanàna tsy hoe zay no nahatonga azy lasany fa raha sitrapon'Andriamanitra dia anatrika any zany ny rahalahy Aimé sy ny rahalahy Clément. Zay ny henoko farany zany voilà. Raha sitrapon'Andriamanitra dia mba solotenantsika ny toerana zany izy amin'ny rahalahy ireo amin'ny fotoana izay tarihanareo any. Ka dia misaotra an'Andriamanitra isika vita tsara ny fotoana eto zany ary dia omena ny diakona ny fitenenana. Oui, comme l'a dit frère Patrick, nous allons organiser par mesure de sécurité la sortie. Donc nous allons sortir par vague. Il y aura une diaconesse qui va guider tout d'abord la famille. Il y aura aussi donc des chants d'attente. Comme nous ne pouvons pas sortir tous en même temps car nous sommes nombreux, donc ne vous inquiétez pas. Nous allons sortir par vague sous l'orchestre donc des diacres. Merci.